pastora Ertina dia malata Wilson. Tonga teto izy ampianatra fa mila fantatsika ny Andriamanitra antsika fa Andriamanitra goavana ary be eo amin'ny fiainantsika izany. Tondran-ten'Andriamanitra ihany koa pastora Isidore Ndrininy tamin'izany fa akovana ireo faminaniana ratsy eo amin'ny fiainantsika. Izany dia niraisina tao amin'ny mpanjaka faharoa andino voalohany izay miresaka momba ny Ezekay izy rehefa tonga mpaminany Isaia nilaza taminy fa hanafatra ny ankonany fa ho faty izy dia to tamin'ny rindrina Ezekay tamin'Andriamanitra hoe Jehova tsarovy ny famarinana izay nataoko. Ilay Andriamanitra dia teny tamin'ny mpaminany Isaia fa ampitomboina 12 taona ny andron'ny Ezekay izany. Ao anatin'izany rehefa faminaniana ratsy izay niraisitsika tamin'io zany dia azontsika hovaina zany. Any koa pastora izay ao amin'ny fiangonana Madagasikara vadiny zanak'ondry zany dia mitondra ny olona tao anaty kofana tanteraka, mitondra ny olona mba hanakaiky an'Andriamanitra. Tsy laza tao anatin'izany ihany koa pastora Domika izay avy ao amin'ny fiangonana Volohiny izany izay mitondra vavaka fanafana olona izay nandray ao anatin'izany. Niaraka tamintsika toy sy ireo revivalista izay niaraka taminy tamin'i Jesosy nafantatra fa mila matsara miaraka amin'Andriamanitra. Androany zao sy ianao mbola tafiditra ao anatin'ilay grand défi et combat spirituel. Tiako ianao anaraka tsy tapaka ny fandaharana androany satria amintsika Jesosy androany ireo zava-mahagaga indray Jesosy androany amin'ny alalan'ny mpanompony anao partage commentaire satria ny fanaovanao partage sy commentaire dia fa fanaovanao asan'Andriamanitra izany ka dia tombo tainy Jesosy.
Kijk nou, de tenene hoeveel koe passen nou. Je van je van nou weet zien ze kan nou. Tenene om sanis. Ba hoeveel wafel koe. Awa, rechter. 1, 2, 3, 4. Ja. Tapa. Atsika tentene tentam danja mantra atsika tewe ni tana kwe ni fe kwe ni tongotra alefaso ny tongotranao e mantra ny tananao etseho an'Andriamanitra amtare miramirana awa raitra 1 2 3 4
Argentina wajano. Tapakevitizao anupaliza sosao tapakevitizao anupaliza sosao. Hallelujah. Toyalate. Atau vuelna satana mayanosa. Sabe que vinizao, não pode ser só. Sabe que vinizao, não pode ser só. Ela bandia, que vinizao, não pode ser só. Que vinizao, não pode ser só. Solo pape, tapa que vinizao, não pode ser só. Solo pape, tapa que vinizao, não pode ser só. Tapa que vinizao, não pode ser só. Tapa que vinizao, não pode ser só. Anakanawa jasosio, anupanawa tamifara, anakanawa jasosio, anupanawa tamifara ni. Jesus tupo nalala, aitana fitana, tuluria zino tutulunga, la terra ita flena mbauba. Jesus tupo nalala, aitana fitana, tuluria zino tutulunga, la terra ita flena mbauba. Anakanawa jasosio, anupanawa tamifara, anakanawa jasosio, anupanawa tamifara. Ina wole msai. Nabualu manandabaka,
tsy manavaka fa ny olona tiany dia mibebaka ihany ambo olo manandavaka ny volo manitsy mananelatra fa ny tompo tsy manavaka fa ny olona tiany dia mibebaka anarake anarakanao Jesosy anompanao hatramy farany anarake anarakanao Jesosy anompanao hatramy farany milanao Jesosy milanao iara-pary aminy anaranytra Januvatusu, ao Jerusalema na paradisa su, Tisa fera fera ni madai makani, Jamai timpebaka, Paradisa maniran Jesus, Nila fera fala masni, Anzervo complei fe, Ula kurake, Diz eu na tena Filipina. Sai timtere, acompanhe, culpa que, Angalao namanao io fa milaza reraka izy io mandeha. Oento ny tanany dia oento mandiha izy. Ao raikitra sa tsy raikitra? Oento mandiha namanao. Ao 1, 2, 3, 4. Hitanao va fentsiksiky namanao io fa nentinao nandiha. Jerena izy Mangalana manafandray. Mangalana misy déplacé mihitsy ianao androany. Aza makalifa io matetika efa replacé aminao foana io olona io. Dia efa zatra anazy ianao. Aleo mihitsy ianao misy déplacé mitady olona hafa mihitsy ianao androany. Ao efa nahita ve? Lasa tsika ary 1, 2, 3, 4. Oento mandiha izy. Miara mandiha nareo. Tanjozotra ho any an-danitra. Hitanao fa afaka ny avelany.
dia maka plus now. Satu mandia now maka plus. Yo. Ah.
Aleluia. Voalohany indrindra aloha isaorantsika Andriamanitra izay mbola nanome hery sy tanjaka fahasalamana izay hoentintsika hiderana azy sy hiasa ho anazy. Anga vitan'izany isaorantsika koa izy satria mitondra ny fiangonana miakatra isan'andro izy amin'ny alalan'ny révélation izay omeny ny mpanompon'Andriamanitra dia isaorantsika lehibe izy amin'izany. Dia ankehitriny kosa tonga amin'ny fotoana tsara indrindra isika izay anatanterahasika ny fanatitra izay hiarahantsika miasa amin'Andriamanitra, hiarahantsika miasa eo amin'ny mpanompon'Andriamanitra koa etsy an-danina. Dia manentana anao sahady zaho anetsika le tsara indrindra aminao satria araka ny torotenina lehilahin'Andriamanitra tamin'ny maly dia izao fanatitra ataosika zao zany dia efa asa izay, asan'Andriamanitra zany. Ka rariny sisiny raha ataontsika tsara zany le anomana le tsara any amintsika itsika tsirairay avy mba hiasantsika ho an'Andriamanitra ary anandratantsika azy. Dia raha vonina ary ny fanatitra antsika tsirairay dia hivavaka ho an'izany isika. Raha io misaotranao zay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy avy a Nazarety satria ambola nomenao an'izao fotoana tsara izao zahay izay ahafahanay mamafy eo amin'ny fanjakanao izay hiarahanay miasa aminao zany Jesosy ary tahony tsirairay Jesosy. Aoka zany mba ho tanteraka soamasara izany mba ho fanatitra kasitrahanao koa zany Jesosy malala. Ho voninahitra ny anaranao mahery. Alleluia. Amen. Dia araka ny fandarana zany dia eo ampovoany ampahafolo karena dia eo amin'ny sisiny roa ireo ny fanatitra antsika-po dia eo ihany koa ny vary izay efa mahazatra antsika dia opa loha aorina mandeha aloha ndao are. Mitsangana ayavo indrindra resiny fahafatesana nasy fijaliana tsisy nandahitra taminy Jeso. Mampifandavolokanatsika izy nanolotena miaritra baza otsika famonjena afaka Jeso no namondratsika mifalie miraboe Vunatsike ayatsika tsehony tananao adoladolaony lohanao lembana bujeni tsangane mifalie miraboe fa vunatsike ayatsika tsehony tananao adoladolaony lohanao lembana bujeni tsangane mifalia nawe avavunze nawe aza msalasale avaina punga majasero nandresi nifapate sano mifalie miraboe favunatsike ayatsika tsehony tananao adoladolaony lohanao lembana bujeni tsangane mifalie miraboe favunatsike ayatsika tsehony tananao adoladolaony lohanao lembana bujeni tsangane mifalia nawe avavunza nawe aza msalasale avaina punga vatasoro nandresi nifafatesano
zay tananao adoladolao ny lohanao Ilay mpanavotra ny tsangany mifaly e mirabo e kaonatsika Aetsika tsony tananao adoladolao ny lohanao Ilay mpanavotra ny tsangany mifalianao e fomavonjanao e aza misalasale afaina pongavaja solo nandresy ny fahafatesano Alléluia. Tao yara itsangana atsika sotra zany fanaky. Raha io sotranao zay satria potosa soamasara ny fanatitra zay nataonay. Fanatitra iaranay miasa aminao raha io. Tsofrany zany raha io mba fanatitra akasitranao ary itahinao anay bebe kokoa izay nalatsaka ay raha io. Ary aoka izay tsisy nalatsaka ianao itay azy afany mamafy eo amin'ny asanao amin'ny manaraka raha io. Raha io sotranao zay averinay aminao ny voninahitsy momandraka zay. Alléluia. Amen. Apanty fisika ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Sotra Jesosy ho anao ny idera ho amin'izay zavatra rehetra ataonao eto. Tsisy ho anao ny voninahitra fa ho anao irery ihany. Tsy misy anarana hafa amban'ny lanitra ny menany olona azona famonjena raha tsy ny anaranao Jesosy. Anarana ambony indrindra amin'ny anarana rehetra izay tonona manantona anao zay zao. Enao la iadonay hatramin'ny fipisahany masoandro ka hatramin'ny filetehana lehibe any amin'ny jentilisa ny anaranao. Ny jentilisa dia alala anao. Habakoka 2:14 dia milaza ny tany ho feno ny fahalalana ny voninahitra Jehova tahaka ny fanalona ny rano ny fanambany ny ranomasina. Masinao dia mananatra ny taninao raha tsy hainao le hira dia afaka mivavaka ianao handray ny tenin'Andriamanitra azavarina mijery akory fa mijery an'Andriamanitra. Pusani masuandro kajamini fudiani masinna neni naranao masinna neni narana Adonai ajamini pusani masuandro kajamini fudiani wamasina neni larana Adonai ajamini fibusani masuat kajamini fudiani wamasina neni larana Adonai
Jesosy hoento zay eo amin'ny alalina tianao hitondrana anay tsy mitsatra zay mandroso mihitatra mivelatra miakatra ahitana ianao aoka hiakatra sy hidina ilona ianjely eo amboniny sanak'olona hitondra fanambarana sy tondra ny etaetanay ny fanrinay ny vavakay any aminao sotraray misory andro any mifamonjey ho vaolana ho fagagany misory ny teny rehetra laokany vavako sanatsoratra retoratra sidipeo lanto peo rehetra sanganako ny manodidina misory ty toerany ty tsararay avy tsy tovy tamin'ny teo aloha itsony alleluia sotraray aoka nokatra ny fony izy tianao androso any anatiny ary anao moka iaina amin'ilay fiainany zanak'Andriamanitra hoento anapaka izay hatramy fiposany masoandro fiposany masoandro hatramy fodiany katraminy fodiany mamasinaneny anarana hatramy fiposany masoandro fiposany masoandro katraminy fodiany mamasinaneny anarana azarenaraka amiko Jesosy tompo mpanomponao raha nandresy anao ny mpanomponao koa mila mandresy raha tsy reraka ianao tety an-taninady ny mpanomponao koa tsy mahazo reraka ety an-taninady tsy mahazo resy tsy mahazo reraka amin'ny anaranao Jesosy usory andro any atanjaka usory ny masom-panahy ahita usory ny saiko azaka fahitana azaka vision usory ny foko azaka vision fanompo an'ilay Andriamanitra lehibe amin'ny anara Jesosy Ura-uraka ho an'i Jesosy ty afatanana atao ty ambony tanana raha mitehaka ianao e atao ambony rehefa mitehaka ary mitehaka tena izy zao a tsy haiko na mafy io zavatra ataonareo nahoana fa nisofiko marenonrenina tena indray a miteny mafy mihoatra ny tokony hitenenako satria na ny feoko aza mila tsy hoeniko dia ialako tsiny amin'ny odiny milo fa somary tratran'ilay rythme dia misy fiantraikany aty amin'ny sofina le izy mandrea tsara ve ianao dia lazao ny namanao efa azontsika tsara izy zany hoe izy hoe somary tsy maheno tsara dia dikan'izany ataovy mafy zay ataonao eto hoe alleluia amin'ny alarobia séminaire vaovao miaina amin'ny fanapahana vivre dans la domination omalitsika azadino fanampidirany ray aman-dreny am-panahy papa Hertina tamina vanim-potoana vaovao vanim-potoana vaovao dikan'izany nanomboka tamin'ny omaly iny a dia aza mieritreritry anao manompo Andriamanitra ny 500 manompo Andriamanitra na écolage na Andriamanitra na hofatrano 2 volana 3 volana fa manompo ny Jehovahandriamanitra na ary-lanitra sy ny tany alleluia zany hoe tsy misy limite randralasena bavy rehefa manampidirana tamin'izany dia mba midira amen efa zany tsika amizao ka ny raya
no nyteny an'izany omaly dia ny zanaka atao tranoray a za le resako manohy azy miaina amin'ny fanapahana. Amen. Satria zavatra atao hoe tsy misy zavatra mandeha ho azy na kilalao a. Sika mandeha araky ny tenin'Andriamanitra, mandeha araky ny taridalan'Andriamanitra. Filazana faharoa ny groupe de louange tsy manao teny aza miakatra etsony mandraky zay aorinany androany. Mandry avy raha vao tsy hanao teny aorinany zao le resahako dia tsy miakatra mandraky zay. Asio amen ihany. Amen. Matoa resahako eo dia efa niresahana manginginy fa mila manao teny rehefa miakatra eto. Ndana mipetraka daholy. Tahiny tompo asio tehaka mafy. Ao fanamasina. Enao no mitondra anay, enao no mitarika anay. Ao amina refy tsy takatry ny fahavalo. Ny voromahery rehefa eny amin'ny avo eny izy, tsisy biby mahatratra azy zany, tsisy vorona mahatratra azy zany. Hoento eny amin'ny avo zay. Araka ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe aso ny rato eny amin'ny avo mba tsy ho azo ny izay mihodina amiko. Ny liona dia natao herina dia matahotra ny fahavalo. Izay tsy nijanona ho liona ihany fa voromahery. Tsy ny fahavalo atahotra ihany ny tadiavinay fa izay tsy ho azo ny fahavalo, tsy ho azo n'izay mihodina aminay. Amen. O fanamasina. Tario zay amin'izao fotoana izao. Tario zay. Tsy vahaolana kely no ilainay amin'ny olana kely hatrehanay. Zahay iaina amin'ny fanapahana ao amina domination. Hatramin'izay ny fahavalonay ny manapaka aminay fa amin'izao zay indray ny manapaka. Mipetraha eo an-tanako ankavanako ambara-panao ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Mila eo an-tampolohan'ny fahavalonay ny fahaladianay. Amen. Ary zay mila mipetraka eo amin'ilay fiandrianana na mpanjakana anay. Ny nofo nomenany Joseph dia hanjaka sy hanapaka. Ary rehefa nitantarainy tamin'ny ray aman-dreny ny nofo teo izy hoe hanapaka aminay tokoa va ianao, hanjaka aminay tokoa va ianao ka hanapaka anay. Manjaka tompo, ampanjakao zay ary ampanapao zay. Hoento lala zay Andriamanitra, hoento lala, hoento lala izay amin'ny anaran'i Jesosy. Dove amen. Amen. Raha lasana bavy ny haino ny tompo tsara tamin'ny omaly misy zavatra zany hitondran'Andriamanitra ny fiangonana aloha voalohany indrindra rehefa niresako taminareo foa dia hitondran'Andriamanitra ny tsirairay avy tetsininy zany fa hoentiny amin'ny refy ambony ianao eny amin'ny refy avo ianao. Amen. Efa laza taminareo fa mahajangana tolotra Andriamanitra ho an'ny fiangonana. Dia isika indray manolotra azy ho amin'i Jesosy. Zany hoe ny olona zany olona eto mahajanga halefa n'Andriamanitra ato. Amen.
dia rehefa tonga ato izy alefa any amin' Jesosy. Ianao zany rehefa tonga ato dia tadidio fa Andriamanitra zay no nitondra anao ato. Alleluia. Dia rehefa tonga ato ianao hoentina amin'izy indray ianao amin' Jesosy. Natolotra Andriamanitra ato ianao dia zay manolotra anao any Jesosy. Dikan'izany raha tonga eto a tsy izahay intsony no tadiavinao fa Jesosy. Satria izy no miasa eto, izy no Andriamanitra eto, izy no ivavahantsika eto. Aza miandro ianao hita tilikambo lehibe dia misy lakroa ery ambony ery vao mieritreritra hoe fiangonana ity. Avance papa. Toerana fiasan'Andriamanitra ato, fikarakaran'Andriamanitra ato. Alleluia. Ary raha manana fijoroana vavolombelona ianao dia manatonanay foana na manatona eo amin'ny compte eo amin'ny réception eo dia tantarao amin'izy ireo ny témoignagenao mba ho fantatra izy fa misy Andriamanitra miasa ato. Alleluia. Hoentin'Andriamanitra miakatra hatrany ny fiangonana ary ny tsirairay avy hoentin'Andriamanitra miakatra. Amen. Ny zavatra iriko sy hotononiko ary ivavahako aminao ho anao dia tsy hiditra reraka amin'ny taona vaovao eo ianao. Amen. Tsy hoe rehefa tonga io taona io akory dia mpanantenana indray ianao izao indray fa mandra-pivoahana amin'ity taona ity dia iaina amina tanjaka ianao. Amin'ny kero no hidiranao amin'ny taona vaovao eo. Alleluia. Ary zao fifadikanina 30 andro ataontsika zao tsy mora le izy amin'ny akapobeany indrindra fa raha misy zavatra atao ianao fa tsy mipetrapotsiny na manao asara nofo na asara-panahy mila nofo. Avance papa. Satria ity ataoko ity zao asara-panahy fa mila vatana sa tsy zany? Zany misy. Ary tsy mora ny mifo maraina satria mbola mivavaka ianao amin'ny 12 alina dia ianao rehefa niary tory tamin'ny alina sarotsarotra kely mifo maraina fa ny fialany eo am-pandriana tsy mora satria ianao sady reradreraka ny vatanao amin'ilay vavaka fifadikanina, mbola reradreraka ihany koa ny vatanao amin'ny fiaretatory amin'ny alina. Kanefa ianao ihany koa hampiasa ny vatanao mandritry ny andro sa tsy zay? Zany misy. Azadino fa tsy ianao le mandeha manao activité maro samihafa any ihany mampiasa vatana fa zay koa eto mampiasa vatana. Le mitsangana eto zao mampiasa vatana. Ilay manao délivrance eto fa sady tsy herin'Andriamanitra ihany mivoaka ao anaty fa misy herim-batana. Ary zany mahatonga le sofina somary araka le resako aminao teo somary badena. Androany andro fahenina mbola misy 4 andro. Ary misy fotoana ianao mieritreritra mihitsy hoe isakafo be mihitsy andro any arivo fa ianao tsy malany zany. Tsy haiko le karazan'ny olona anankiray akaikinao iry. Avance papa. Le sakafo fotsiny tsy mitovy amin'ny isan'andro fa matsiro be rehefa mihinana ianao amin'ny hariva zany tsy zay? Misy taona rehefa miala avy eto dia mankany amin'ny gastro pizza mividy sakafo maromaro atramina voasary. Misy taona mankany amin'ny grande surface vidy voasary, voankazo. Misy taona mividy pizza zany akory tsy midika milendalenda ndray am'izao. Misy taona vidy zavatra maromaro dia izy hoaniko amin'ny hariva ty rehefa avy eo fa ianao tsy malany. Rehefa tsy laninao iny amin'ny 12 alina manko ianao fa tsy mahazo mihinana intsony sa tsy zay? Sa mihinana amin'ny 3 maraina ry akaikinao iry. Révélé papa. Ny antsika tsy mitovy amin'ny Silamo. Ny any Silamo rehetra ny alina mahazo mihinana sa tsy zay? Hatrany amin'ny 3 maraina tsy mbola mihinana, amin'ny 4 maraina. Ka dikan'izany mafy dozy noho le
le mife ihany ty ataontsika ty ke anao raha vaminana amin'ny enina tsy afaka alany rovili zany anao sa tsy zany fa ny vavony me mifintiny tika zany arakaraky ny andro son'ny andro ny mahakely ny sakafo hoaninao ny zava-misy ianao tsony fa reraka fotsiny ny vatany mipetraka ianao reraka mitsangana ianao reraka tiako resahana aminao am'izay a arakaraky ny andro son'le andro ny mahasakrifisy an'le izy ary zay sakrifisy zay misy valany lehibe tsy hoe vita akory ty zavatra ty vo isy valany fa eo ampanaovana azy Andriamanitra maniraka anjely miasa eto ty miasa any amin'ny fiainanao any miasa any anaty posinao any miasa any amin'ny compte bancaire anao any miasa any amin'ny toeram-piasanao any miasa any amin'ny fiainanao rehetra amen raha zao ianao vao maheno misy fifadikanina 30 andro zany tsy mbola tary ianao afaka manomboka ianao rapitso ary zay manao 30 andro soraty etsy amin'ny réception ny anaranao fa rehefa tapitra ny fifadikanina dia mba tiako hofantarina daholo hoe izany nanao 30 andro fa tsy midika akory zany hoe tsy izy raha vao nanao latsaky amin'ny 30 fa le nanao 30 mihitsy hoany ilaiko daholo ny listra n'ireo olona ireo de manoratra etsy amin'ny réception ho isy fandraisana lehibe ho ataon'Andriamanitra amen ary tena goavana izany fa zavatra natoron'Andriamanitra rehefa nifantoka tamin'Andriamanitra tamin'ny alina dia izy hoe eto an-taninady ianareo na manresy na resy na mahomby na tsy mahomby dia tsy azo atao ny reraka dia ny lohateniny afatra tsy mahazo reraka ety an-taninady alleluia tsy mahazo reraka ety an-taninady ahoana azafady tsy mahazo reraka ety an-taninady tsy mahazo reraka mihitsy ny zavatra tsara ho fantatsika dia zao ahoana moa ny mahadiny ety satria ny devolo mbola ety ambony amin'ny tany tsy omby ianao dia ataony zay tsy aombiaza anao foana na omby ianao dia mivorona izy ahoana no anakanana nio faombiazana io ary reo mivory misy tao zay nanroka ny Lucifera angamby izy iny tao anatina ankizilahy anankiray tany amin'ny taona 2013 dia ozy izy hoe mbola hamonjy fivoriana amin'ny 5 zay io ozy izy any ambany ranomasina hamonjy inona tsara zavady hamonjy fivoriana nandroka dia vola teto tamin'ny tapabolany dia ozy izy hoe ivory zahay rehefa avy ao ivory zahay rehefa avy ao ary rehefa mivory izy misy zavatra dinihana ianao za mieritreritra hoe ny devoly personne fotsiny ny devoly non ny devoly tsy hoe hery fotsiny fa ny devoly personne manana saina mandinika ary manana n'ilay fahendrena ny men'Andriamanitra azy izy tany ambony ary iny mbola entany miasa ety ambony amin'ny tany mandinika izy mikaondo izy misy devoly zao mivory momba anao ny zavatra ivoriany zareo anisany daholo zao ahoana no anakarana anazy tsy andeha hivavaka androany ataovy tsy hita le akanjo saika ho anaovana iny avance papa ahoana no anataratsika anazy am'izay tsy miakatra izy manao loanjo io satria rehefa tara teo izy le rangary pasteur Isidore njareo io tsy avelany miakatra eo akizy reo rehefa tara
dia ahoana no anatarana azy dia tsy fantatro izay zavatra atao ao. Ahoana no anafitohinana an'ireo olona ry atonga azy tsy havita hivavaka. Tanao fa misy fandrika marobe mivory izy. Tanao Samson ny anriana ny Filistina dia nivory momba ny fahombiazan'ny Samson. Ahoana no atao anakanana ny ry lehilahy maheribe ry. Samson amin'io mbola mieriny tsara, masoarana boriky ity ambany ity amin'ny sokany ity, valano ranon boriky ray no eny an-tanany. Iny no entiny miady amina lehilahy arivo na nomotsa koa ny Bruce Lee aza tsy maresy tsy mahavita an'izany. Révélé papa. Fa jereo ny heriny zany Samson izany. Tenao za mieritreritry hoe mikisaka fotsiny Satana satria mafy be izy, fa inona ny ataony zareo any? Mivory. Ary ny tena napalahelo tamin'ny Samson, tsy manana mpitondra mbavaka, tsy manana ray aman-dreny am-panahy, tsy manana frère d'armes, zany hoe mba rahalam-piatafika raika aminy mba hifanoro hevitra aminy. Fa rehefa nivory Satana dia tsy mba misy olona manao ady ara-panahy manakana an'le manakana manapodika zay zavatra tapaka atao anatin'le fivoriana tao. Ary izy raha teo tsy mivavaka, mahery amin'izao fotsiny izy fa tsy mivavaka. Rahasenam-bavy, ianao mila mahery mivavaka ianao. Amen. Zareo any fa misy Satana mivory mikaondoha momba anao, ahoana ny anam-poteana iny kanefa ianao tsy mivavaka. Tory papa. Mila mahery mivavaka ianao ary matanjaka ny vavaka ataonao. Amen. Mila mahery mivavaka ianao. Teneno ny namanao, mila mahery mivavaka ianao. Mila matanjaka hoe ny vavaka ataonao averany tsara. Za tsy satsony raha amin'izao dimension hitondrantsika izao no angingina ara-bavaka, satria fantatro fa za fantatro ny devoly tsara. Fantany tsara. Nisy taona za pasteur Dauphine nany Tuliara namonjy séminaire taty dia nanoloka devoly teto. Toy le devoly mbola anao koa. Devoly io zany efa nroasiny tany Tuliara tany, nefa olona hafa no hipetrahany aty. Toy le devoly mbola anao koa. Raha lasy anabavy malala anontany io ny namanao fantatry ny devoly ianao sa tsy fantany. Rehefa noroany ireo ankizy 7 lahy tao amin'ny olona anankiray ny devoly tamin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly, dia nihetsika le fanaratsy dia niteny, satria ozy le mpandroka devoly mampianena anao amin'ny anaran'i Jesosy zay torin'ny Paul mivoa ao aminy. Toy le devoly nietsika ny devoly avy fantatray Paul resahanao zany, ary Jesosy resahanao koa fantatray, fa ianao io mba izy ianao io. Zany akory tsy nidika tsy fantatry ny devoly izy, fenao tsisy dikany aminay. Ry Paul fantatray ary zay matahotra azy, Jesosy fantatray ary zay miala rivaroana aminy. Fa ianao manonona ny anaran'ny Jesosy io, Jesosy atahorana hoe fenao mandroaka anazy io tsisy dikany aminay.
Inona no nataony devoly? Nendany devoly ny akanjony. Sady ny palapala ny balabala. Raha vao afaka ny akanjony, noratrainy ny devoly. Tsy haiko ohatry ny ahoana loatra ny paoziny izy nandeha avy teo. Satria mikitikitika ny devoly nefa tsy manana hery. Sa tsy manome tahotra anao hoe matahora ny devoly, fa te hiteny aminao ara lasena bavamalala. Mahereza ianao mivavaka. Midira ao anatina vavaka ianao. Fa Samson nivory reo hoe ahoana no anakanana n'ity lehilahy ty. Dia samby nifandinika teo reo, tena hita hoe zao ny fahalemena io. Dia ao amin'io fahalemena io ihany ao tsika no hamotika azy. Potehany Satana izy. Zany mahatonga ny Isaia 54:17 milaza fa ny fedina rehetra voaforona ameleza